ry Jehovan'Andriamanitra rainay izay ny an-danitra tonga ny fotoana izay nanesana ny telinao misaotra tompony amin'ireo ira fiderana manokatra ny fonay ny fananay ahafahana hiatrika indray izao fotoana izao gataka ny fanamasinao mba hanampy ilay tsirairay avy himpandrenesana ny taridalana izay tianao omenana indray androany ary mangataka ny fahafenony ny fanamasinao hiteny amin'ny fahefana hiteny amin'ny hery ihany koa tahaky ny teny ny teninao mivantana tompo ary ny miainy kosa ataovy tahaky ny miainy feonao sy ny teninao petraka tanteraka eo am-pelantananao zao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy ngatana izany amen. Dia miraba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy sy izay rehetra miaino izao toriteny izao izay afaka indray hiatrika ny fotoana rehetra averiko foana fa aza varina mihitsy sika amin'izao vanandrenantsika izao fa miazakazaka dia miazakazaka mihitsy ny fanamperan'ny tompo ity tany ity amin'izao fotoan'izao ny fiverenan'i Jesosy zany noho izany ahita zavatra be lehibe mihitsy isika eto amin'ity zao toy izao ity ary ahita fahoriana ahita loza ahita famantarana ahita mpaminany sambo ahita fampianarany diso samihafa zany ny zavatra atrehantsika zao noho izany mila isika mihitsy hiratra tsara ny masom-panantsika ity ten'Andriamanitra ity nitondrako ny afatra androany ary mangataka anareo mihitsy mba mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba tsisy diso anjara sika rehetra zay tonga sy mihaino zay teny zao agay toko voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fahadimy sy fahaenina agay rehapolin'ny baiboly ary misy azy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahadimy sy fahaenina koa izao ny lazain'i Jehova tompon'ny maly evero ny lalanareo efa namafy be ianareo nefa kely ny taonina mihirana ianareo nefa tsy voky misotra ianareo nefa tsy afa-po mitafy ianareo nefa tsy mety mafana ary zay mahazo karama dia mahazo karama amin'ny kitapo laoka evero ny lalanareo zay lohateny ity afatra ity androany misy masamy afazy kely izy io amin'ilay any amin'ny Galatia amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy ny fahadimy hoe dinio ny tenanareo eto dia ny lalana fa ny an'ilay Korintiana hoe ny tenanareo misy zavatra tian'Andriamanitra ho fantatsika tsara eto riavatra ary raha manaraka tsara sika raha mandinika tsara zavatra angatahako aminao eto dia zao ny tenanao misy jerena mivantana androany aza mieritreritra olonafo aza mieritreritra na ny vadinao na ny zanakao ianao zay mieny zao afatra izao evero ny lalana izy zany hoe misy lalana mihitsy zany zay everin'ny olona any amin'ny obolana any misy dia zany navarana obolana tokony faefatra ambin'ny folo ndininy fara ambin'ny folo misy lalana ao zay everin'ny olona dia reo tsara ataon'ny olona fa mahitsy kanjo lalana any amin'ny fahafatesana le farana evero ny lalana reo zany hoe raha ny marina dia zao misy fivavahana zay everin'ny olona mihitsy fa mety kanefa makany elo misy fivavahana misy fisainana misy eritreritra zay everin'ny olona fa marina mahitsy nefa ozy izy makany fahafatesana mahaseritreritra ke zany izany dinia
dika zany mila mahiritra tsara mihitsy ny masom-panahintsika tsara iaby raha nalalaka tsara sika tamin'ny tantara zanak'Israely rehefa nivoaka tao amin'ny tany Egypte izy dia nandeha efitra désert zany hoe tena tsy fantatra mihitsy ny lalana raha ohatra ka jeranay tokomaso ary zany nanomezana Andriamanitra azy amin'ny andro atoandro amin'ny rahona ary amin'ny alina amin'ny hafa hitarika etranetranetany ary amin'izao vaninandro iainantsika zao dia nomen'Andriamanitra ny fanahy masina tsy ny baiboly ihany tsy teny aminao mihitsy hoe tsy ny baiboly ihany fa ity baiboly ity dia ampiasain'ny devoly matsiravina mihitsy ty amin'ny tanan'olona ary zany ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina misy lalina ataon'ny olona mahitsy devoly dia nanomboka hatrany Genesis efa azo lazaina efa any amin'ny arivo fotoana tany efa mahalara tsara mihitsy ity baiboly ity ka raha ty fotsiny noentinao hoe jereo ny tenin'Andriamanitra jereo ho voafitaka iao zany ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina rehefa tonga Jesosy dia ampafantatra nareo ny marina rehetra ary na dia zavatra hoavy azy ampafantarina nareo tsy ny tenin'Andriamanitra fotsiny be dehibe manko mampiasa ty ka ahoana ke tenin'Andriamanitra jereo ny tenin'Andriamanitra jereo ty zao fa fivavahana hatrehitsika zao be dehibe tsangany ary maka baiboly tsangany ty maka baiboly fandrafina nefa vita mitsangany ary maka baiboly mitsangany maka baiboly nefa lalana tsy novakory every lalana mila zany tsika mijery ny lalana dia roany ity zany ny fivavahana zay arahanao no asiko jerenao mihitsy aroany ny fikamanana zay arahanao asiko jerenao mihitsy lalana makaiza nitondrany ny lalana io anao every ny lalana reny izy ary ndraindray ohatrany hoe raha mandinika tsara lalana ohatra mivavaka ihany nefa ndraindray tsy tazay tena vokana ohatra ny tena vavaka ndray maka tenin'Andriamanitra ihany nefa teo tsy hitabe ihany ny fate ary ndraindray za mba misy vokany ihany fa ohatra ny ndraindray na misy vokany fotrany tsy mahatra fotrany mandary zany fa mitsaka fanteny fa hoana ihany azy ty fivavaha ty izany marina dia lasa mitetitety fiangonana ary tanara sasany misy manao fiangonana ny tenany eritreriny fotsiny azy zao nitondrako azy angamba tsy mety fanahy masin'Andriamanitra no mitondra fa tsy ny eritreritrao na ny sainao na ny fampianaranao na ny fiangonanao zany loha dia tena hanitsy amin'ny fiangonana sy mpitondra fivavahana satria mahatonga iny tompony teny hoe lazao mioko ny fahotany dika zany isika mihitsy ny tena takiran'Andriamanitra eto ty firenena ity ary azo adinina fa raha fa me mafilony misy fahatezen'Andriamanitra am'izay ho avy indray tsika nametritra maninona ary ty orontany ty manomboka misy mizobozona keny Madagasikara asa raha neradio tany etsanarotany efa nisy orontany dia ho za tsy zay akory fa sao dia mieritreritra hoe misy orontany fa Andriamanitra tadio tsara fa rehefa miteny foana izy ka me manana mafy atoka ianao mitorotoro tampoka am'zay izy ka tsisy fanasitrana ary zao zavatra za somary entsana mihitsy ary manomboka tena somary mirehitra ny tenin'Andriamanitra zao rehefa me mafy atoka ny olona ka mandeha amin'ny fanompotsamy sy aditra zao zavatra zao ny arety mandrikana ny ra mandrika ny orontany ny misary zany ny fisaran'Andriamanitra sao dia herinareo ty Andriamanitra ty ka misangisangy miola mila mitandrina tsara tsika ravana sasany sady manompo sampony vavaka sasany sady makahala ny mbola vavaka sasany atao drôly zay zavatra tiana atao rehetrehitra zao nefa vavaka zavatra tena tsy ten'Andriamanitra zany Nikolaita mampifangarana fivavahana dia veriny lalana rehetra izy dia io le agay hoe mba niezaka ihany nefa izy tao tsy mandeha ihany mba mahavaringa izy io mba mamafy ihany fa tao tsy misy rendement ary raha misy azy io dia kitapo loaka
ohatrany hoe rovodadolo ny paosy rehetrarehetra mba mahazo vola be zany nefa rehefa tonga amparako tsy hitako zay vitatra lasa nitaonako tsy hita ihany aiza ihany izy ty reny no toe kitapo loka ary mbola misy ten'andriamanitra zany milaza fandefasako valala-pina mba vareo zany andefasako valala misy ny valala ngeravana anatin'izany ny mpangalatra ao anatin'izany ny aretina be dehibe ny havana andefasan'andriamanitra valala rehefa ny olona vavaka kanefa tsy mahita lala every ny lalana le lalana misy le zavatra tsotra misy ary mila isika mahiratra misy ny masom-panatsika zao tsy zay lazaina raha hery koa aloha dia marina daholo sao dia tetony hoe le raha zany tena mieritreritra misy fa marina dia niona marina zany na tsy Paoly inginy apa reny Paoly anisan'ny evangelista fa raha zay ngeza be indrindra raha mako nareo hoe ngamba le raha zany rehefa mieritreritra dia niazy ny marina zao nahazo ny Paoly tamin'ny mponina tany Bery nandinika ny mponina tany Tesalonika mponina tany Bery tsara lavitra ny tany Tesalonika nandinika na marina zany na tsy Paoly avy amin'ny fafirin'izay Paoly tsisy dika raha marina amin'ny Paoly ny vitako raha minora mba manjery koa raha marina zay lazaiko zany na tsy marina mila mandinika dinio tsara lalana mamantatra ampairaty masonareo liavana fa zao aza mandeha mirona fotsiny na izany izy miantso areo vavaka na izany izy na zao azy tindiny lalana rehevery tsy misy azo ratsy mamovo tsara liavana ary tsy misy azo tsara mamovo ratsy fa nivony fatarina azo zany fitera azy jerena tsara ndraindray tokoa aloha marina eny marina fa nivongy eny ndraindray tsy vetivety dia mihiry io mety elaelany elaelany vitavita hoe ay mety zava-ty zao ay mety rana ty zao mitoetrany ay mety mitona vavany ty zao mitoetrany elaela io a voalohana ka ny marina be zany tolo tena matanjaka be zany zany ivavaka tena mafala be eny fa ny voalohana fatarina azy ny fiangonana koa toraka zany ny fikambanana koa toraka zany ampairato tsara maso every lalanareo tao mivavaka zany tao mivavaka ay zana nivokatra zany ny tena mitenantsika kristianina mitsy zao manao ny faraparana zao aoka isika tena todika jery tena andriamanitra reo mbaly fitarihan'ny fanahy masina fatary tsara ve ny fanahy masina ve no anatinao no androana dia resaka aminao mihitsy mitety hoe zanak'andriamanitra ty mantsika fa tetarika anao fotsiny aho na fomba fivavahana everina ny zavatra tena kendren'andriamanitra liavana dia ny ananatsika voalohany indrindra ny fiadanana ao anatintsika ao ary fahombiazana sy fandresena ny zavatra kendren'andriamanitra amintsika dia ny hitantsika fiadanana tsy tena fahasambarana satria ny olona koa mampiasa ny fahasambarana be dia be zavatra tompo fa raha fiadanana ao anaty mihitsy sy fahombiazana ny fandresena toy fa tsy kisendrasendra maharitra fiadanana maharitra fahombiazana maharitra fa tsy mandalo zany zavatra kendren'andriamanitra amintsika reo every sisy ny lalana reo aloany aravana te hitondranao mihitsy amin'ny safanantalina anakiraiky ametraka anao eo amin'ny croisement androany ary mila fanapaha-kevitra ny lalana tena miankina aminao mihitsy ny fanapaha-kevitra androany tsy miankina amin'ny mpitoro tena tsy miankina amin'ny ten'andriamanitra ny ten'andriamanitra fa velatra ohatrareo miankina amin'ny safidinao ary io safidinao io ny tsaran'andriamanitra anao re androany tsy niteny hoe ka le zao ngeny nataon'le mpitondra fiangonana ka zao izy ny fantany fa ianao mihitsy androany ampairato tsara ny masom-panahinao eo anatren'andriamanitra amin'izay ravanao misy ankonana koa dia ny ankonan'andriamanitra sy ny ankonan'ny devoly eo anatren'andriamanitra tetonivity zao tontolo zao ity dia misy ankonana anakoroa ary ito ty zao tontolo zao ity ambany amin'ny epistily jaona voalohany toko fa 5:27
fa izao tontolo zao izy dia mipetraka eo ambonin'ilay ratsy. Ity zao tontolo zao ty zany eo ambonin'ilay ratsy. Divoly zany manapaka ito manjakazaka ito amin'ity zao tontolo zao ity. Ianao nefa alifan'Andriamanitra ao amin'izany fanjakan'ilay ratsy zany. Misy ankonana roa eto ambony tany. Ny ankonan'Andriamanitra sy ny ankonan'ny divoly. Ity zao tontolo zao ty dia mipetraka eo ambonin'ilay ratsy. Ary mila mijery tsara io. Ia ratsy zao fiainana zao. Miasarotra ny lalana. Io tsy resaka politika ny maratsy an'io na masarotra an'io fa tenin'Andriamanitra lavana. Na iza milaza azy mahay politika eto ambonin'ny tany io Amerika milaza matanjaka mbola tafiditra amin'ny zavatra be dia be. Any falitona tena matsiravina lazaiko anareo fa vetavetana. Any Eropa fa vetavetana matsiravina. Aty Afrika fa vetavetana matsiravina. Io tsy miankina ame hady manitona politika fa tenin'Andriamanitra io amin'ny farany isan'andro mahoatra. Manao politika moa dia mieritreritra hoe raha zany moa dia ataoko tsara ty zany galony any ataoko tena misonona ka miverina. Normal izy raha zay aloha satria tsy miverina. Fa ny planin'Andriamanitra dia zao miazakazaka mankany amin'ny fahoriana zao tontolo zao ny avana. Miazakazaka mankany amin'ny fahoriana. Tsy ahitohaina io ny avana. Fa zao ao anatiny io no avy Jesosy ny avana. Ka zay tazana ihany iny ankirenanitra. Tsy sikaretra zao misy lehira maka sikaretra zao dia ho any an-danitra. Aza mana tena pokaty io. Nefa ny fitona tena tsy mandeha zerona. Tenin'Andriamanitra zay tsy manam-pahamasinina tsy mandevan'andra. Zay tsy manam-pahamasinina tsy tsaina amin'ny Jesosy fa sao dia verinao. Fanjakana voalohany ina riavana. Misy leo teo ankonan'Andriamanitra. Hoe taminareo teo hoe zavatra tena tanjona ken'Andriamanitra dia ny ananantsika fiadanana, filaminana saina. Zany zavatra ken'Andriamanitra. Ahoana nefa no ahitana zany ao anatin'izao problema be dia be zao zay no tena zavatra manahira. Mbola misy ve zany hoe fiadanana zany? Mbola azo atao ve? Valiny fotsiny. Jesosy rehefa tena mosabo kely mbola natoro tsara izy kely. Misy tafidrivotra. Misy onjabe. Ma Jesosy valaza fa matory ambony miotany. Zany iny fiadanana Jesosy. Ao anatin'izao fotoana zao mbola mety ho azo atao ve tompoko ny atana? Eny tompoko satria tenin'Andriamanitra manao hoe ny fiadanako ny meko anareo. Tsy tahaky ny fanome zao tontolo zao izy. Dia izy koa any amin'ny epistily hoe aoka ny fiadanan'ny Kristy ho izy anapako amponareo. Mbola mety azo atao ve ny havana ny manana fiadanana ao anatin'ny fotoan-tsarotra rehetra? Eny tompoko. Mbola azo atao zany. Dia mandeha zay havana izy tantaraka ray. Evitako le toerana. Misy rivo-doza be. Rivo-doza be tamin'ny tanàna anankiray. Satria anisan'izay tany misy ny tena tamin'izany. Petraka. Dia niohitra tolotolotolotolo le trano rehetra manodidina rehetra. Neny le raha sy menakavy kely zay trano falaky. Ny azy rehetra tsy nirodana ataoko voto. Trano falaky. Hitany maso fa zany. Ny azy tsy mba fantsy akoana zany tazona ny tafo fa le volo izy zany hoe zavatra hodikotina ndreny. Izy menakavy tao amin'le mpivalaka, izy menakavy takoko tao amin'le trano tao, ndrodana dolodolo rehetrarehetra. Mbola navan'Andriamanitra amin'ny tany koseka. Azo atao zany iny mivelona raha dia misy problema petohina azo atao volotany. Na dia milatsaka zany iroro-tany ny tranonao tsy anjera raha ao kafin'Andriamanitra ianao hoe. Raha akonan'Andriamanitra ianao mbola marina foana tenin'Andriamanitra ary rehefa andalo ny raha moa izy zay misy ny raha rehetrarehetra dia andalovany fahafatesana. Mbola azo atao foana. Zay tanilako anareo hoe ny akonan'Andriamanitra io. Na inona zavatra mety mitranga nisy avana tamin'ny andro zanak'Israely, nisy lalitra, nisy riva zao, tany Gosena dia zao mbola narovana foana. Na manahoana moa ny zavatra hitranga eto amin'ity zao ty mbola marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanako sy ny akala sy tanako aloha fa didiko. Mbola marina foana zany e. Fa heveriny lalanareo aloha e. Lalina makaiza. Lalina mizotra makaiza. Ary io ny havana tena zavatra lehibe. Tsy maintsy miditra ho isan'ny akonan'Andriamanitra aloha zany voalohany indrindra. Zay tsika vao manana fitondritsaina filaminana. Tsy sasatra mihitsy ary havana merina ny tetabatra fampianarana eto. Satria rehefa tena mandinika be dia be mihitsy aho
ohatrany to mivavaka zany la zay fotoana hoe ohatrany to mivavaka ihany kanefa tsy hita be loatra ny vokany. Miditra ho isany ankonan'Andriamanitra aloha. Tsy maintsy tafiditra zany ianao ho tafiditra n'ilay klasiny hoe zanak'Andriamanitra. Any amin'ny epistily Jaune dia zao navarana any amin'ny manomboka mihitsy aza ty amin'ny Jaune any amin'ny Jaune toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo, Jaune toko fahavalo andininy fadimy amby telopolo. Ary mitondro Jaune toko fahavalo andininy fasivy, epistily Jaune voalohany fahavalo andininy fasivy. Zanak'Andriamanitra, ankonan'Andriamanitra. Zany hoe tena misy mihitsy ka toerana misy ny olona zanak'Andriamanitra ve ianao. Ary reo zavatra nambarako taminao le teny vitsivitsy nambarako taminao, tsy tafiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra raha tsy hateraka aloha. Veriko tsara. Raha tsy hateraka ianao tsy tafiditra ho isan'ny ankonana. Dikan'izany zavatra tsy maintsy misy fiovana anaty zany. Tsy fivana ety avelany zany. Tsy hoe tsy nandihy tsony tsy hoe tsy nisotoka tsony tsy hoe tsy nifokasikasika, tsy zany mihitsy io. Fa le any anaty maolona mihitsy miova manjary tonga ankonan'Andriamanitra ilay fanahy maolona. Lany ravaka. Ary io fanapa-kevitra anaty io. Ary tsy tonga ankonan'Andriamanitra rehefa ianao raha tsy le filazantsara Jaune toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo zay rehetra nandray azy zay vao ateraka. Tsy hoe mino azy. Somary mamerina kely fa rova vohitra lalina amin'izay hoe ary zay raha ohala rehefa zanaka nefa zay mbola manana problème. Zay rehefa zanaka nefa manino zay ohatran'izao foana. Fa tsy maintsy ampidiriko amin'io anao. Ahoana no atafiditra anao zanak'Andriamanitra aloha satria any amin'ny filazantsara Jaune ihany toko fahavalo izy dia milaza hoe ny zanaka aozy izy dia mitoetra ohatrany mandrakariva. Ao an-trano foana. Dikan'izany sy tavina foana. Zany ike dikany. Ny zanaka dia miaraka amin'ny foana. Tsy manana ihany ny zavatra mitranga zany hoe toe zanak'Andriamanitra. Fa ahoana no tongavana zany? Tsy maintsy hateraka indray ilay maolona. Tsy tia velana io tena milaza anareo. Tsy fomba ivelana io. Fa le maolona ao anaty mihitsy manapa-kevitra ivelona hanaika i Jesosy Kristy ho tompo sy hitondra ny fiainana manontolo. Ary tsy maintsy manova olona io. Miova tanteraka mihitsy. Raha ianao olona kizitindavana na vo mandray Jesosy ianao tonga malemy fanahy io. Zany angeny Paoly tonga malemy fanahy vokatry le Galatia toko fahatelo. Raha ianao tena ataontsika hoe tena mpandainga rendany tena tonga marikoriko anao dia misy mandainga za manodidina anao. Raha ianao tena anisany tena maditra be misy mafianao miova tapoka mihitsy ilay olona ao anaty. Olona mpaniratsira tenin'Andriamanitra ianao, olona tsy mety mivavaka ianao, olona tsy mety mamaky baiboly ianao, miova tapoka io lasa manjary tian'Andriamanitra io ilay maolona. Tsy tia velana ianao io. Tsy tia velana mihitsy io sao dia miteny hoe za zao tena avy tsy mifokasika, za tsy nisotoaka tsony, za tsy nanao zavatra tsy reny mihitsy izy. Reny nanao vandevony cinéma ry havana. Firy akory ny olona manao andray fa ny fony tsy mety manaiky an Jesosy akory, tsy tonga zanak'Andriamanitra. Dia raha vao manomboka vavaka kely andeha hanompo ny tompo. Dia mamaiky andeha hanompo ny tompo. Andeha hanompo alefaso ny vola. Andeha mahira anao evangelika. Andeha manao zay no mamaiky. Kanefa ilay fo ao anaty eo mbola lavitra n'Andriamanitra. Ampidirin'Andriamanitra any anatin'ny kolana ianao amin'ny alalan'ny fanekena io Jesosy io. Tsy fanekena fiangonana io. Tsy fanekena fomba-piangonana io. Tsy fanekena fikamana io. Fa fanekenan'ilay Jesosy Andriamanitra tonga nofo miditra ao anatin'ny tonga fiainana. Tsy religion zany. Fa fiainana vaovao amin'ny Kristy. Fiainana vaovao. Zaho dia tena zaho matetika moa tonga amin'ny salon akao matetika. Dia mamijery ny sary foana tena hafa mihitsy atariko ty. Na ny masoko azy hafa. Na ny tarehiko mihitsy azy hafa. Mijery foana dia mataoko hoe le sary vaovao. Tena miova le avina hatramin'ny tarehiko. Io le monjomonjy lava io lasa mahafinaritra. Ianao le fetitebiteby lava io le misy plitiny io malama tsara rehefa avy eo. Miova tanteraka mihitsy rehefa tonga Jesosy.
Zany everina aloha zany. Isaky ny mandalo zao dia mba mijery foana hoe ty zata miova. Le olona matatahotra isan'andro iny. Le olona feno tebiteby iny. Nanjara milamina tsara. Indray tsy mikatona koa raha zavaran-dranotrano matory e. Milamina ny saina. Miova ao anatinao ao, jerotra ao anatinao ankonan'Andriamanitra. Zao mahatsikarana. Rehefa tafiditra ho zanak'Andriamanitra ianao a, dia mpandova amin'izay ianao. Mpandova ny teny fikasana, mpandova ny arepasavan'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny ekonan'Andriamanitra. Mpandova. Zany afaka ianao zany miaina amin'ireo zavatra arena napetraky ny rainao reo. Teny fikasana. Isan-karazany mihitsy ato anaty baiboly ny havana. Arepasavana tsisy atao zany io. Izay zany inona fantatra hoe inona zavatra mety manahirana anao, lazao fa voalasa ato anaty baiboly. Inona zavatra zay matery ny fiainanao, lazao fa voalaza tompoatra. Lova napetraka Andriamanitra. Hoy izy zany amin'ny Romanina 9:9. Ny zanak'Andriamanitra izy dia mpandovan'Andriamanitra ary ray lovan'i Kristy. Eto zao antsika dia manoka mijery sady. Raha mpandovan'Andriamanitra ianao, ary reo tsara dolo ny tegn'Andriamanitra bebe ao alfa ny ohatran'ny nofinofy. Tsy ho rambony fahalohany atao foana zany nefa mbola gisitra ihany. Be dia be tegn'Andriamanitra mbola tsy tafavoaka ihany nefa fiainana. Aiza ihany ary izy ty. Satria namoana misy dika eny miresaka amoana mavao. Fa maninona ny tsy mety tanteraka ilay lova na ianao tsy zanaka aloha. Haneverany izy ny tegn'Andriamanitra ny alika. Haneverany mamono olona, haneverany mpijagajaga, haneverany dolo izy ny tegn'Andriamanitra. Dia jereo tsara le Romana, le Jaona 9:9. Ny zanaka ozy izy ao an-trano mandrakariva. Ao an-trano mandrakariva. Zany miaina ny arena sy ny glabina ny aren'Andriamanitra. Marina ve zany fiainantsika? Be dia be zanak'Andriamanitra kaikaiky. Zanak'Andriamanitra kaikaiky. Aiza ihany ty fiaina ty? Aiza ihany tao misy Kristy? Dia hoy zany hoe everiny lalanao. Everiny lalanao. Raha azonareo tsara ao ty fampianarana an'ity a, tsy mikakaiky antsona anao makandroatra. Fa isy zavatra magaga sy ao an'Andriamanitra tonga ho azy eo fiainanao. Hoy izy ranomasina, jereo misy lova sarobidy na dia tsy mangataka rozy dia fantatry indray nareo zay tokony anareo. Lova ke zany. Ary mbola misy lova ny anankilehibe azy hoe mahay manao mihoatra azy hoe heverinareo sy angatanareo izy. Zany raha dia tsy lova. Mahafinaritra ke zany. Raha mangataka kely ao mehibetra. Ohatra amiako anareo ty, nanao témoignage zany mivady. Dia anao misy ao zay mivady amin'ny lapitso. Dia anao toerana zay ao miresaka zay mivady azy azy carburant antsika. Iny indalana iny ray ao. Misy telefôny. Tsy fantatra. Allô? Aizinareo zany? Izy zao? Aizinareo? Lavitra be ao izy le olona koa. Dia veorena andeha, hitako angenareo ny tomobily iny. Aiza ihany ty lalana ty? Dia lasa, fa izy anao e, raha misy station lasantsy eo mijanona ao. Dia mijanona fotsiny eo zao tokoa. Dia anao tonga teo. Ataovy plein tomobilinareo. Ataovy plein tomobilinareo. Mieritreritra lasantsy dia nanao valeson'Andriamanitra. Dia akaraka ao zay. Aiza ty Andriamanitra ty mieritreritra mihitsy lasa aloha. Tena e! Fampijery zay vady tena miaiky netsy fa tena zanaka tokoa ty fa za mieritreritra lavitra. Za mieritreritra fa zao ataovy plein ao tsisy. Dia zay dia lasa. Tsy miovy ty Andriamanitra ty. Fa tonga teo koa le olona ditanay teo izy. Ataovy plein tomobilinareo. Dia andanareo mandeha. Zahoana mieritreritra ao zany. Fa mieritreritra aloha dia zao efa fantatry ny rainareo izy fatokonanareo zany. Na dia tsy mangataka azy. Aiza mo avy nanako zany. La vola espèce. Efa 700 000 zany kiraha zany. Sao dia ferinareo kelikely zany. Afaka amonas'Andriamanitra aloha zany izy. Sao dia ferinareo kelikely zany. Aiza ho nanako zany raha hoe za mikarabotra tsy mandray karabaka. Fa io Andriamanitra zay raha tsika mahay manao mihoatra zay ferinareo sy angatahana. Fa miteza aloha akoran'Andriamanitra revana. Ho mieritreritra aloha dia mafantany hoe tokony hanana costard ianao raha lafa ianao na lava manana kiraro azo matahotra.
fa sika dia enaro ahoana ty tena hoavy ty ka tena tsy maintsy efa fantatry ny rainareo fa mety eza aloha ankon'Andriamanitra ivery ny lalanareo sao dia diso lalana zavana sao dia diso lalana sao dia diso lalana tsy miova-Andriamanitra aloha dia tena resy lahatra tateraka Andriamanitra ty dimy sy zany anao entretien-dray zany sisy tômobile sy dia andiha afantary Jesosy daholo zany fa io Jesosy io mahafantatra tsara zavatra ilayntsika fa sao ataovy tafiditra tsara io ankon'Andriamanitra misy lovany avana bibibe eto anaty baiboly ity miditra am'izay ravana amin'ny andimy faharoa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia zao ny voalaza Galatiana avereno rehefa tonga rehetrano anao Galatiana toko efatra raha mbola zaza ny mpandovo ozy izy dia mitovy amin'ny andevo ary ny mpitandrina sy ny mpitay zaza ny mamelona azy asazonareo tsara raha mbola zaza ra-panahy ianareo dia miankina amin'ny fôlo miankina amin'izay ko'Andriamanitra aty aminay misy matanjaka be aty aminay miankina amin'ireny fôny ianareo raha mbola zaza ozy izy dia miankina amin'ny mpitandrina sy ny mpitay zareo tsy nataon'Andriamanitra iankina amin'ny fôny ianareo na iankina amin'izay olona nilaza azy matanjaka tsara mety hipetraka amin'izany any ianao fotoana fohifohy fa rehefa avy eo mbola mitovy ao amin'ny Galatiana mitovy amin'ny andevo zany tsy manana zo satria zao marina ritsy zany na misy manana ny lova betsaka azy ianao ka mbola kely taona ianao a dia le mpitaizanao io any tsy maintsy mividy entanao anao io mividy kiraro anao na tsy tianao aza le kiraro io mividy sakafo anao satria le mpitaiza ary mbola zavatra grave izy le mpitaiza mety milina be kokoa io zany le mpitandrina milina bebe koa ianao le mpitondra filazany tsara milina bebe koa anao fa le kelikely any namelanao tokava fa ivavahako anareo a anao mana problème ivavaka ao anareo a dia mba mahazo any enkenao fa sombotsombony fa le mpitandrina amin'izany ty any aloha za melotra ianao tsy na ianao lehibe tsy ianao mizery le fananana koa zany zava-misy zany ary zany mahatonga le Galatiana toko faefatra ny mpitaiza ozy izy tsy maintsy miankina amin'io ianareo sy mitondra ary zany raha mamety hoteranareo a tsy ekinanareo amiko fa ny ekininareo amin'ny ten'Andriamanitra mba ho mpandova amin'izay nareo dika zany a misy zaza tsy ampitaona ao misy zaza tsy ampitaona ianao matoa mbola miankin-do foana isan'andro misy problème ary ina misy vavaka matanjaka ao nary raha vao makany ianao zaza tsy ampitaona ianao zay androany ianao mila manapa-kevitra ho tonga iteny lehilahy lehibe amin'izay sy vehivavy lehibe amin'ny tsy ho karazana andeha ho ary foana andeha ho ary zany ny zaza tsara rovo tsara fa ny mpitaiza sy mpitandrina ny mahazo betsaka no ianao malina izy tsy navaka mandeha any zay tiako izy ampianatany tsy zoany raha teo zany dia rehefa tonga ianao marany venanao taotsika vavaka misy raha toko fahaseranana venanao vavaka ao anareo a dia rehefa miaraka rey veryneo amiko renareo manaraka verinareo dia zay foana anao taonareo fa tsy zany le avana zao toro telepetrako aminareo zao fa nandeha rira zareo ka tafiditra ao a raisy ny tokizay ny fahefana satria fa nomen'Andriamanitra ilay dovina fa tsy ho vitana zany raha tsy miala faza zany ianao zay la zay fanareo taraky anao fa izy fanapa-kevitra tsy maintsy tokony raisinao androany raha tia mba teo lehilahy lehibe mba tena iaina am'izay am'izany atao hoe zoanao ianao amazanaka anao mpandovan'Andriamanitra mparailovany Kristy na tsy aotsony azy raha iry a rehefa mitombo anao ty foana ny fahasoavanao fa aza matahotra raha tsy aotsona zay mpitoro-teny na isan'isan'isa rehefa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ianao mivotsaka anao foana ny fahasoavan'Andriamanitra fa aza matahotra fa mila fanapa-kevitra mila fanapa-kevitra zany hoe jareo tsara ngeny enipoly Korintianina voalohany toko fahatelo amby folo andimy fahatraika amby folo folo mbola zaza ozy dia nisaina tahaka ny zaza fa nefa lehibe avozy nareo zany te zaza niteny tahaka ny zaza nieritretra tahaka ny zaza fa manomboka tamin'izay nariko am'izay zany nariko am'izay le metahatra malolona foana fa aloko metehitra miten'Andriamanitra metehitra foana zany amako tsika metehitra amin'ny asa manana metehitra amin'ny afiara-tao metehitra amin'izao manomboka androany metehitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny avana zany Jehovah Andriamanitra nofo-rehetra ozy moa misy mampiaka zay tsika mety latsaka ka tena tena farany zay tena tapidana angamba ianao androany mety efa voalaza fa tratra ny aretina tsy sitrapana fody ianao androany zany Jehovah Andriamanitra nofo-rehetra ozy ianao nofo ire moa misy mampiaka zay tsika tena ao anatin'ny tena fahaserana be mampianao androany
midiro isany akon'Andriamanitra fa raha zanatra tanako izy aloha fabitika tsy mba olombelona no mampanantena anao hikarakaranao fa lay Andriamanitra tompony fanefana rehetra mila miaina n'izany tsika zao raha mahafanamrenatsika zao mila miaina n'izany tsika mila miaina n'izany tsika sampanandananao azo toloteny apetrako aminao zao loany tsika sangisangy amin'ny fiainako avinao androany manapahevitra aloany aloha mito zanak'Andriamanitra afoizy ny hevitra ao afoizy ny lalaka le loatra hatramin'izay aoka ny ratsy fanahy fony lalana izy ary tsy marina finenina oka verina tseo marina fananana ny fiangonana ianao marina fananana ny fomba ampiangonana ianao marina fananana ny fikamarinako ianao fa androany tsy zany no hitinao fa Jesosy Kristy lay Andriamanitra verina io mekena hitaridananao amin'ny marina rehetra io ary zay rehetra nitoro tena anao dia ampahiratiny tompo masonao tena tsy zany madalena tena izy zany zany tsisy zany masan'ny fanamasina na mampiasa tena Andriamanitra izy ho ampafatary ny fanamasina aminao ray tsy izy zany fa zavona karazana karazana fanomezana misy poziny zany afatary ny fanamasina anao ary ianao ihany tsy mila antaina amin'olokafy io fa ny fanamasina no mangatao mihitsy ameno anao androany ary napakevitra anao ahoana na dingana tongavana amin'ny vavy lehibe sy lehibe zao le avana dingana manapa-kevitra ianao akatao ny ten'Andriamanitra hanitsy ny fiainanao be bebe tolaninao amin'ny epistinao rava ary io reny lopo fakalany fiavina volo filiany be bebe matomatsy amin'ny tenenao zany efa mbana maty baiboly anao menao zany zay efa tao anatin'ny fahazazana mahita baiboly eke tsika fa tsy mety manaiky iny baiboly io fiainatsika ary amony zany maheno toroteny folo tsika zany dia mahavarina mihitsy olona maheno toroteny be dia be ary vo discussion anay io zay maninona ny tsy miova le olona ary le leza maheno toroteny fa fitoratena ny fanotra amin'izany efa dia mitena nolompianaikitra misy aza dia maheno toroteny fotsiny fa amarino amin'ny fitoratena nareo ny toroteny amarino ny toroteny eo amin'ny fiainanareo raha olonao ke misy mahita deodao le to tsy mifanaraka amin'ny teniny avokoa ny toroteny ary nataon'Andriamanitra amin'izany mihitsy zany ny toroteny anareo mila mijery anareo ny fiainao tsy mampahina mihitsy zany mba azahoana mijery tsara ary zany ilaina amin'izao vaoandrenetsika zao ianareo izy ny epistily velona vakina fantatra zany filazantsara ke zany tsy teoriatsika zay lehibe zany filazantsara ke zany ataovy mifanandry foana ny teny anaoko ny vava sy ny fiainana hotsika rehetra kristianina koatra zany ataovy mifanandrify ny ten'Andriamanitra sy ny fiainatsika zay vo hitanao zany eto hoe tena zanak'Andriamanitra ke ary io ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra revana fanomezana taratra ny fiainatsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra hanaraka ny ten'Andriamanitra zany ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra raha zanaka raha ray ao izy aiza sy rajako ny fanajaran'Andriamanitra dia ny fampisehoana ny toetra madio tsara fanehoana ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina nangalatra daholo azy zao toy zao ianao aza mangalatra zany ny fampisehoana zanak'Andriamanitra nandraiky daholo aza resatra manodidina ianao aza mandraiky zany no ilainy zao nankala dolodolo aza rehetrarehetra ianao aza mankala an'izay izy na iseo fahavalo dolodolo aza maka fahavalo mizamiza zany tadiavin'Andriamanitra amintsika aza mananga na tsy mitovy firekevitra aminao azy na ty mitovy fijery aminao azy Jesosy Kristy ny avana toetra zao ny teniny Jesosy mamelany heriny fa tsy fantan'izay zany toetran'Andriamanitra ary zany no angatahana ny avana raha tianao no karakaran'Andriamanitra ny fiainana fantan'Andriamanitra dolo iny problème atsika tsy aza manafra ny inina amin'Andriamanitra fantany io izy efa nanome fampanaterana fa hikarakaranao fa ianao tsy mety mety ho zanaka mbola nihevitra ihany nitazoninao zany mahatonga ny miziriziry be ny fa androany nizy nareo mandrezo tototeny zao manana fanapa-kevitra Jesosy eo manomboka androany dia niteninao no kanamboatra amin'ny fiainana eny fanohatra amin'ny saiko aza tompo ekeko ny teninao eny fa na dia fanohatra amin'izay fomba fivavahako zay fanarako oatra amin'izay aza ekeko ny teninao tompo ny teninao fa tsy ny teny ary dia mangatany fitarihan'ny fanamasin'Andriamanitra aoka ny fanamasinao ny fa i fanamasin'Andriamanitra io dia zay tarihan'ny fanamasin'ny zanak'Andriamanitra zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra tsy maintsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra foana ianao andeha amin'ny fahamasinana tarihan'ny fanamasin'ny foana ianao andeha amin'ny fahamarinana
tariry fanao azy foana anao anatona ny fahadiovan'andriamanitra tsikelikely dia mitsako anao misy dia andro fahizay anao natreny fotoan-tsarotra rehetra itao ampiandrasana fiavian'ny tompo isika izay mafatra farany petraka amintsika sarealy andeha tsika hitsangana vavaka manirana ataontsika riavana sady maresaka mitokon'izay androany sady miteny amin'andriamanitra androany fa mino afa manana zavatra amboarana manana fanapahan-kevitra tokoa manana fanapahan-kevitra androany fa anambotra ny fiainanao andriamanitra ary anova tanteraka mihitsy izy ho isony anatinao tahotra dia isony anatinao tebiteby ary tena marina aminao ny teny reny ny fiadamiko ny mety anareo tsy tahaka ny fanomezako zao manakarim-pahasoavana izy ary tia ampandovanao le tena rena sarobidy izy ivavaka izy ry Jehovah-Andriamanitra rainay io zay ny an-danitra dia misaotranao zay tompo ny amin'ny mpanomponao zay naharitra ny eny ny teninao tompo ampio koa izay tompo mba vonona mandrakariva akatony teninao hitondra ny fiainanao manomboka amin'ny tian'androany ity mba azahoanay mandova lay arena sarobidy efa napetraka ao ato anatin'izao soratra masina izao ary ny fanahinao any anampy anay amin'ny androm-piainanay ny fahasoavanao ry Jesosy Kristy tompo ny fitiavanao Andriamanitra ray ary fampahirezina feno ho amin'ny rehetrarehetra hatramin'izao koa mandrakizay amin'ny anarana Jesosy. Amen.